Vatsinpana etni pasteur Ratovelo Roger. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masino, faly dia faly indray ny fonay raha mbola nomenao fahafahana hiantso ny anaranao amin'izao maraina izao. Ary makasitraka anao ny amin'ny fitahinao anay, raha namakivaky ny aliny izay mino toromasomamy, norovanao tamin'ny herinezina sy ny fahafatesana tampoka, dia izao ny foazonao izao indray, tafahoana aminao. Mankasitraka feny Jesosy, mankatelina feny Jesosy, farany amin'ny zavatra vitanay sy nataonay teo anatrehanao, dia efa tsy sahaza ho anay intsony ny antso ny anaranao ary. Nefa mbola notsongainao izay anisany andreny havatrao izao maraina izao. Ataona ny angina manoloana izany fitahinao sy fahatsaranao izany. Kanefa matoky Jesosy fa matona velanao izay andrean'izany, dia misy anjara ho anay tena dia tokana fotsiny ary amin'izao vatsim-panahy maraina izao, azahoany mametraka ny tongotray any amin'izay toerana tokony ametranay azy, mba hahafaly anao amin'ny tontolon'andro fiainanay. Na izany na izany dia mangataka famelan-keloka foana re, mangataka famindrapo fa araka ny teny natao teo tompoko, tsy mendrika akoriny na dia ny anona ny anaranao ary. Fa ianao rehefa nanamarina anay foana, dia tafahoana eto isika. Dia voly Satana izay tady hanapotika amin'ny fifandraisana kosa, dia didina tsy hanakery tsy hanapahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velavian'i Nazareta, amin'ny anaranao Jesosy nandidina, tsy hanakery aminay mpanomponao, tsy hanakery amin'ny zanak'Andriamanitra, tsy hanakery amin'ny asa ny fanahy masina, ka hitoetra eto anatinay foana ilay Andriamanitra mahery, tompon'ny fiainanay iray manontolo. Na inona kasainay atao eto, dia ataonay voninahitsy ny anaranao. Atreo fianao raha Jesosy ary meteza mindra fohatrany. Sotra fanahy masino. Alleluia. Amen. Dia mbola mpitombona amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andeha hosokafantsika ny filazantsara nosoratany Jaona. Jaona toko 7:10 ka hatramin'ny 4 ihany. Filazantsara ny Jaona toko 7:10 ka hatramin'ny 4. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vavaka nataon'i Jesosy ho ampianany. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany, dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe, raha io tonga ny fotoana, mankalazany zanakao mba hankalazany zanakanao. Araka nanomezanao ahy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izao efa nankalazanao tety ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Amen. Vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Vita. Isika rehetra miaina izao ry havana dia samy efa niteny avokoa hoe vita. Vita ihany koa ilay teny fanambarana ny fahatanterahany zavatra rehetra izay efa natombo. Ary vita, teny izay novakitsika teo, teny nolazain'i Jesosy tamin'izy nivavaka ho ampianany. Nefa ihany koa teny mahery vaika nolazain'i Jesosy, teny ikam-pandresena hanambarana ilay asa izay totosa sy lavorary teo amin'ny hazo fijaliana, satria totosa teo tokoa mantsy ny iraka nampanaovan'Andriamanitra azy, dia ny asa mpanavotana ka niteraka fampihavanana an'Andriamanitra sy ny taranak'olombelona mpanota. Noho izany, dia tsy misy na inona intsony azo anampiny ilay asa vita teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena,
fa dia efa misokatra midanadana ny lalam-pamonjena ho an'izay rehetra mino an'izany asa izany, ary ninona niaraka tamin'ny fibebahana feno sy marina ka napetraka teo pototry ny azo fijaliana niaraka nomboana sy maty tamin'i Jesosy teo Kalvari, dia ny fahotana sy ny fahalemeny tsirairay avy. Ary tanteraka teo ilay teny tsara indrindra hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana ao, ary tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Izany hoe nanomboka tamin'ny aladiny Pasika iny zany ny mpino, ny kristianina rehetra dia olom-baovao daholo, satria samy efa nitondra ny fahotany sy ny fahalemeny rehetra ho faty ka nomboana niaraka tamin'i Jesosy, ary nandray ilay rà ny fanadiovana ary niaina tam-pihavanana tamin'Andriamanitra. Movatsy toa ny Adama sy Eva izay niaina izany fihavanana feno tamin'Andriamanitra izany, ka nomen'Andriamanitra azy ireo daholo ny zavatra rehetra afa-tsy ny voa ny azo ampovoany sa, ka nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo izany fandrao maty ianareo. Azy ianareo ry havana raha mitovy tamiko, fa manontany aho tamin'ny voalohany nandrenesako an'io teny io. Nanontany aho tokoa hoe nahoana no tsy maty tokoa, ohatra ny fahafantarako ny fahafatesana rehetra hatramin'izay i Adama sy Eva, izany hoe maty dia mitsitra, tsy misy fofinaina intsony tamin'ny hinanan'izy ireo ny voan'ny hazo izay nandraran'Andriamanitra azy. Efa fotoana ela dia ela taty aoriana niarahako tamin'i Jesosy, ary ny hainoko ny fampianarana maro vao fantatro fa fahafatesana ara-panahy io no lazain'Andriamanitra io. Maty ara-panahy satria tafasaraka tamin'Andriamanitra, eny na dia velona misy fofinaina ary. Ary io fahafatesana ara-panahy io ravana no mbola iaina ny zanak'olombelona rehetra eto ambony tany mandraka ankehitriny. Maro amin'ny fia tokoa ry havana no tratra an'io fahafatesana ara-panahy io, satria tsy vitsy no nametraka ny fahotana sy ny fahalemena niaraka tamin'i Jesosy tamin'ny azoma teo, fa ny alatsinain'ny Pasika dia efa niazakazaka sady nanongotra nak'izay rehetra efa no hiverina fa nalevina niaraka tamin'i Jesosy, ary dia niaina tamin'ireo fahalemena sady niaina tamin'ny fahotana sady ny tontolon'andro ny alatsinain'ny Pasika sy ny andro manaraka. Anika tafasaraka amin'Andriamanitra indray ary dia maty ara-panahy sady. Izao mantsy paradisa no niainana talohan'ny idiran'ny fahotana, satria ny fandray, ny fanerasera akaiky tamin'ny olombelona sy Andriamanitra tompon'ny fiadanana sy ny fahatsarana. Ary dia tsy notontosiana Andriamanitra ny fahatsarana, izany fa nomena zakany raha olombelona tao amin'ny sahidena, ary tena niaina finaritra lavitry ny tebiteby sy ny olana ny olombelona. Fa voatafiditra ny ota velomatreo izany rehetra izany, ary ny vokany dia fahoriana, fijaliana, aretina, fahafatesana no niatra tamin'ny olombelona, ary nitenenan'Andriamanitra hoe fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Atsembohan'ny tananao no hinananao, ary vovoka ianao, ary verina ho vovoka indray. Ary dia loza no nanjohan'ny zanak'olombelona ry havana, satria dia hitantsika amin'izany teny izany fa fahoriana no mameno ny fiainany. Ary eo indrindra no ilazana hoe io fahafatesana ara-panahy io nge no mbola miatra amintsika zanak'olombelona mandraka ankehitriny, satria raha tsika mahita fa fahoriana no manodidina azy eto amin'izao tontolo izao. Ary izay no efa nambaran'i Jesosy hoe ety amin'izao tontolo izao nge no ahitanareo fahoriana. Izay mantsy no ilazana hoe efa maty ara-panahy isika, satria ny ampitso ny fety iny ihany dia efa feno fitaintainana
tsy tebiteby ny manodidina antsika, tafasaraka amin'Andriamanitra mantsy isika ry havana. Izao anefa tian'ny olombelona izay noforon'ny tana loatra io Andriamanitra io, ka na dia nisafidy hanapaka ny fifandraisana tamin'ny aza isika, dia izy mihitsy no mbola mitady ny hevitra rehetra iverenana eo amin'ny indray, ifandraisana amin'ny indray, mba iverenana n'ilay paradisa very izay eo amintsika, ary izay manaiky ny lalany sy mandray azy ho tompo sy mpamonjy. Ary dia ny zanalahy tokana no nasainy midina handatsaka ny rany mba ho fampiavahana antsika amin'Andriamanitra indray, araka ny voalaza ao amin'ny Kolisiana 1:20, sady izy no ampiavahany ny zavatra rehetra aminy, ka na dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaova ny fampiavanana. Eny, izy, hoy izao no fampiavanana izany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Ary zay ry havana no lalana vao avy no sarovantsika teo. Nomen'Andriamanitra fotoana tokoa mantsy isika mba tsy aro fa tsy novidiana tamin'ny zavatra mora simba, mora alotaka ny volamena sy ny volafotsy teo am-pelantanan'ny Satana isika, fa ny rahasoan'i Jesosy. Ary tokony ho tsarovatsika mandrakariva izany, satria raha mitoetra ao anatin'ny fo sy ny saitsika izany, mino ianao ry havana fa tsy say hanao ny tsy mety isika, tsy say hanohitra an'Andriamanitra na dia iray segondra akory ary, tsy say hanongotra ny fahotantsika sy ny fahalemetsika izay efa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy. Ary zay no ilazana amintsika foana hoe tsy misy lalana hafa iverenantsika amin'Andriamanitra mba azahoantsika indray ilay fihavanana very afa-tsy ny rahasoan'i Jesosy Kristy, ny finoantsika azy ary indrindra anekentsika azy ho tompontsika. Ny fanekenao fa hampanota ianao, fa valon'Andriamanitra isika no niota ka mila fihavanana amin'indray amin'ny alalan'ny fibebahana fenjo tanteraka. Ny fanekentsika ny rahan'i Jesosy ho fampihavanana amin'Andriamanitra, ary tena mila ekentsika amin'ny fontsika iray manontolo izany, fanekena tsy misy fiambambanana dia kely azy. Izany ry havana no lalana hihavanantsika amin'Andriamanitra. Tsy ny fanaovanao ny asany ihany, tsy ny fiezahanao hanao ny sitrapony ihany, tsy ny fanaovanao ireo karazana asa soa ihany, eny e, tsy ny fanaovanao izay verina ho mety ihany. Tsara ary tena tsara ireo, fa indrindra re ny fanekena ny rahany hanadio ny fahotanao amin'ny alalan'ny tena fibebahana tanteraka, ka andraisantsika ny famelan-keloka noho n'ilay rahasoa izay nalatsa ny tao Kalvary. Valio ary re izao antsoantso izao e, fotoana mety iverenantsika aminy izao, ary dia iainantsika indray ilay paradisa ho vatanina ratr'izay, ary satarina sady ety an-tany dia ilay fiaina bidabe nampanantenain'i Jesosy antsika. Fa hoy ny soratra masina, ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitrana. Ry havana, mahafantatra olona maro tena afa-po ve ianao? Ary ianao miaino ankehitriny ve afa-po tanteraka? Mazana dia mitaraina amin'ny mpampiasa ny mpiasa, ary ny mpampiasa indray dia mitaraina ny amin'ny zava-misy ara-toe-karena. Mitaraina ny ray aman-dreny fa tsy takatry ny sainy ny olana ny zanaka, ny tanora. Ny zanaka ihany koa anefa dia mitaraina fa atao tsy azo resahana intsony ny ray aman-dreny sy ny maro tsy voatanisa. Raha ny tena marina anefa, ny manakana ny olona iray tsy ho sambatra dia tsy mitoejavatra mitranga eo amin'ny fiainany loatra, na koa ny olana mikasika azy, fa ny ao anatiny mihitsy. Ny fototsy misy an'Andriamanitra no tena fototsy izany tsy fahafapo lalandava izany. Eo indrindra ry havana ilana fiovana. Vitako amin'ny herin'ny tenako ary ve izany? Tsy ry havana, tsy vita amin'ny herin'ny teny izany,
ary eo nilalintsika an'Andriamanitra tsy hanovaova antsika ho tsaratsara fotsiny anefa fa tena mila elohina mihitsy ny amintsika. Izao ity tena ity, izao mpiavinavina ity, izao tsy mahate ho tia ity, mila manaiky fa melika eo anatrehan'Andriamanitra ka nanolorany an' Jesosy mba hombona teo amin'ny hazo fijaliana ka nandraisako ny rahany ho famelan-keloka ary ho fahasambarany lanitra. Inona ary havana tokony ataontsika? Tsy misy na inona fa efa nataon' Jesosy Kristy ny zavatra rehetra. Mila mino izay nambaran'Andriamanitra fotsy isika ka mandray an' Jesosy Tompo ho mpamonjy antsika amin'ny alalan'ny finoana, ary amin'izany no andraisantsika fiainana vaovao antsoin'ny Baiboly hoe fahateraham-baovao. Ry malalo amin'ny Tompo, te olom-baovao ve ianao? Raisoary Jesosy, ary tena ekeo amin'ny fonao ho tomponao sy mpamonjy anao mandrakizay izy, ary ekeo mandrakariva fa olona meloka ianao fa novidiny tamin'ilay raha soa sarobidiny amin'ny alalan'ny fibebahana izay tanterahantsika isa-tsekondra isa-tsekondra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary ny fitahiny teo antsika tsirairay aby. Iondrika hivavaka tsika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masonao, tsy tapanay tokoa mantsy Jesosy fa herinandro andro ansahady izay no natsiarovanay ny tondranao ny mafy indrindra mba navotana anay. Herinandro andro ansahady tokoa no napatehivina ho aminay ny teny hoe vita ny asanao tety, vita ny fampandraisanao anay amin'Andriamanitra, vita tanteraka ny asanao. Anjaranay sisa no mandray na anaiky izay asanao izany, ary miantsoantso indray ianao androany fa tianao hiverina aminay mako hoe ilay fahasambarana izay napetraka ao tao Edena, ny aina sy ny any any Adama sy Eva, ilay fahasambarana izay hovatanay tokoa raha mialy ity izay Jesosy, nefa santarinay sady raha tena manana fifandraisana aminao mako izay Jesosy. Madio ampo, tsy misy eritserdratsy, tsy misy fisainana tsy mendry, dia tena miaina ampifaliana izay, miaina ampiadanana izay, satria ny teninao tokongety efa niteny hatramin'izay ny arahanareo tamiko hoe misy nampahory anareo, naniraka ny mpianatra ary ianao hoe aza mitondra vatsy raha ny rahanao hitory teny izy. Zay koa zany ety amin'izao tontolo izao ity, tokony tsy vitondra na inona afa-tsy ny fitiavanao anay, fitiavanay ianao, hiaraka aminay lalandava ary amin'ny fiainanay dia hita fifaliana sy fiadanam-po izay. Indrisy anefa Jesosy fa ty tena foana izay, na dia efa napetraka teo amin'ny hazo fijaliana ary le fahaliminay izay mitondra ny any fahavereza dia kitikitianay foana, tiana hiaraka aminay foana, le voninahitra kely, le fahaizana kely, le vola mankarena kely izay manafina ny tavanao aminay Jesosy ka hizazaonay, hivavanay mitsaonitsaona isan'andro isan'andro, izay manakona ny vavam-pitiavanao miteny aminay foana hoe mangina fa ianao ny azo anay. Ankehitriny Jesosy, mila anao ny fanahinay, mila ny fitiavanao izay raha makivaky ny andro fiainanay. Tsy tantara fotsiny, tsy fankalazana andro sy daty fotsiny nanaovanay ny Paky iny Jesosy, fa ny andro mpiainanay ray manontolo ama-kristiananay no nankalazainay, dia le ianao ilay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana nisy holovonanay. Zava-dehibe zany Jesosy, kanefa ataovy manaiky izay mba hiova, ampio ny fanainao masina izay mba hiova, ka na inona fahalemenay sahady nampalahelo anao tamin'ity herinandro ity,
dia poteo tanteraka Jesosy fa tena olona mendriky ny anaranao izay ka tsy amin'ny anaranao amin'izay nataonay no ananabaraka ny anaranao fa mba tena ho feno voninahitsy ny anaranao. Saotra Jesosy ndreo teto vahoakanao vita sady ny herinandro ary mbola andeha hiazakazaka eo amin'izao tontolo izao. Matoko izay manana anao fa hiaro azy ianao indrindraindrindra Jesosy eo amin'izao herin'ny Satana izay mandravarava ny aim-pananay misy tady anapotika amono anay indrindraindrindra ny nofinay sy ny fanahinay. Arove fa zanakao, arove fa asan-tananao adidinao ary tananay amin'izany mihitsy ianao ka ianao misy nandrakotra n'ilay rasoanao aminay tsirairay aby. Amarino amin'ny tsirairay aby ny teninao fa hotahinao izy raha mivoaka ary hotahinao izy raha miditra, hotahinao ny fitehirizam-bariny, hotahizinao ny asa fivelomany, hotahinao ny fahasalamany fa ahafahany manompo anao. Raha misy tady overy raha misy tady hiala aminao tany Jesosy fa tsy matana. Amarino fa mamparary anao ny ondry anankiray very fa hitady anao tompo avelanao ny 5 fa hikaroko ianao. Matoka fa ianao le Andriamanitra be famindrapo no hiasa aminay tsirairay aby. Dia manonona ny tsodrano tsirairay a Jesosy anamarina anao fa tsara tena tsara ilay tsodrano tolona laoka ny tenenanao hoe hitahy anao any Jehovah ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindrapo aminao. Anandratra ny tavany aminao Jehovah ka hitenenany aminao hoe mandehana ralay no vofido fa zaho ombanao tahaka nombako amin'ny Mosesy nombako anao tsisy ajanona anao amin'izay rehetra alianao. Izao Jehovah no miteny teo tanteraka aminao izany. Atolotrainao kosa ny dera sy ny ajara ny voninahitra Jesosy fa ny fitahiana sy ny fahasoavana ataovy tsapanay androany fa tsy nanary anay ianao fa efa vita fihavanana aminao izay ny tomponay sy mpanjakanay. Misaotra Jesosy io. Aleluia.